Zao no antakon'i Jehovah ka hifatsy ravoravo isika andeha hiobona amin'ny salamy fiderana isika ny salamy fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina no iarahantsika mankalaza ny tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mamiko indrindra ianao Jehovah Heriko, Jehovah maramaty vatefiarovana mahay ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolanty arofa sy avingako atanto famonjenay firavorasina avo. Miantony Jehovah zay mety eo dirainao ka dia tena afaka amin'ny fahavalo. Niodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary midika ny faharatsiana mampatahotra ahy. Ny famatorany tena tsy hita miodidina tamiko. Ny sakanany fantoky ny fahafatesana fonda fikaorianao dia niantony Jehovah Andriamanitra ny fitaraina. Nyaingo feo tao am-temporony izy ary ny fitaraina teo anatrehany dia efa tonga teo amin'ny sofiny. Amen. Iombavaka isika ry Andriamanitra rainay ao amin'ny Kristy Jesosy isaorana ny anaranao ka dia tononay ny fidirana manao hoe hoala mipetraka ambony sila fidiana sy ny zanak'olona ny dera ny laza ny aja ny saotra ny fanjakana ny fahefana anao hatramitawindrinaka ao mandrakizay ary iombonanay ny filobina sambatra manao hoe masina dia efa tompony maro feno fonay tao tontolo izao ry Andriamanitra io tsy toa anopiravoravoana satria nomeno ray aman-dreny naharitra teto taona maro zao fitandremana zao natanteraka amin'ny atsakany natanteraka amin'ny andavany ny asa-panontolo voninahitry ny anaranao isaorana ny anaranao ary dia misombavaka izany ray aman-dreny lehibe izany zahay mba atanteraka ny fialan-tsasatra izay avy aminao. Misaotra koa fa nitonendronao ny tandrina vaovao vaky izay indray zao fitandremana zao ary atanteraka ny asa miaraka amin'ny fiangonanao avy aminao koa izany ka dia totonaim-bavaka izy mivady sy ny ankonany manoloana izao asa lehibe apetaka ao hiatrehana ny fiangonanao izao fa toak'izany no tolova vaolombelona ny fiangonana eto amin'izao ekeke makatokely izao ka miombona amin'ny asa fanontona miaraka amin'ireo ray aman-dreny mitondrenao io ary dia mametaka fesitampieraka izany fitandremana izany eo anatrenao zay ary misaotranao noho ny amin'ny taona maro efa mitantrananao ny fiangonana ka nampidronao zo vavolombelona. Ankehitriny dia misitaka indrindra ny fitahipana matetika avy aminao izay rehetra miombona amin'ny fiderana ka matonteraka ilay teny manao hoe mba eo ray ary izy rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia manolotra ny voninahitra ambony indrindra satria menao ny fahaveloman'izay tamin'ity andro ity nomenao fahasalamana izay nomenao fahafahana izay tsy herina tanjaka avy aminay fa noho ny fitahina avy aminao ndraiky any dia mamindra fo aminay mamelany anay satria matetika sy mazana dia manao zavatra amin'ny fanolotra amin'ny sitraponao masiny zay ary tsy mety atorona dia hanonona ny anaranao Jesosy Kristy Tompo azy nefa ianao mamindra fo ianao mamela elo ary mitarao sy mitaraina eo anatrenao zay mba tsy hitahizinao ny arahelonay matoky zay fa nifainao masina mpitoerinao mandrakariva atena tony fonay azahoinay tsy misaraka tsy mamifitsy ary miaradara mandrakariva aminao dia matoky zay fa ho avelanao eloka matoky zay fa hodiovinao matoky zay fa mitsifalianao anatrenay dia fotoana ity mitendrenao mba hitarainay eto amin'ny tempolinao azahoinay indrindra mandeha ny afatrao azahoinay indrindra mahatanteraka ny asa mpisoroana araka izay ankasitrahanao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mivavahana izany
ary matoky zay efa miainy vavaka ianao, mamaly vavaka ianao. Ary petaka isika hiatrika ny ten'Andriamanitra isika liavana dia hosantaritsika amin'ny alalan'ny 10 minitra ho amin'ny ankisin'ny tanora izany. Soratra masina angalana fampianarana fohy dia hita ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba 5:20, ny 5:20 tapany voalohany. Vakiana ny anaran'ny Tompo. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitray. Amen. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitray. Tantara kely iray no entina hisariana ny saintsika. Telo lango sisa vela tamin'ireo mpiatsambo taorian'ny faharendrean'ny sambony. Tody mpinosy kely iray tsy misy poniny izy ireo rehefa avy nampivononjan-dranomasina andro maromaro. Ilevy iray tamin'ireo mpiatsambo dia kristianina ary tena natahotra an'Andriamanitra tokoa. Raha vao teo amin'ilay nosy kely izy dia nivavaka sy nisaotra an'Andriamanitra. Ireo tsy namandreo lakosy dia tsy mba nivavaka na ny metsiny an'leva nataon'izy ireo satria efa izao ny loza manjo nefa izy mbola mivavaka ihany. Nampahiray ndraiky namany foana nefa leva fa tsy maintsy hovinjen'Andriamanitra izy ireo. Nivavaka foana ihany koa izy ary nanantena fa hanome vahaolana ho azy ireo Andriamanitra. Rehefa ela dia navita trano rotsakazo izy ireo ary navita nandrehatra ihany koa. Indray andro nandeha hiaza any anaty ala ry zareo. Izy roa lahy nandeha meloha fa ileva nanaraka ilay Georgine. No nitafaveriny izy ireo dia kivy tanteraka. Adiny levana no tralavenany vainafo ny isan'andro ka nitatra ny afo ary dia maitra izy ireo. Niteraka afo be joalajoala setroka nanaka-danitra izany. Tezitra tamin'ny levo reto namany ka nanometsiny azy indray. Kanjo no ny afaka kelikely dia indro ny sambo tazan'izy ireo manantona ilay nosy kely. Teo vao samby valatra zareo. Hitanay nitsangana afo ka nivily izahay sao olona mila vonjy hoy ireto olona tao anatin'ilay sambo. Dia samy misaotra an'Andriamanitra izy ireo satria vao vonjy. Izay ilay tantara kely fa izao no afatra ho antsika. Tian'Andriamanitra isika mba hatoky azy amin'ny fotoana rehetra toy izay nataony leva. Entanina ary isika mba hazoty antso an'Andriamanitra na inona toe-javatra misy satria izy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Ka rehefa matoky azy marina tokoa isika dia ho tonga izy hamonjy antsika. Dia ho an'Andriamanitra iray ihany voninahitra vavaka isika. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra ao misaotra anao izahay satria mampianatra anay mandrakariva ianao. Dia androany ianao mampianatra anay mba haizanay matoky anao. Dia esory aminay Tompo ny tahotra sy ny ahany tetitety fampianatra izay mba tena hatoky anao marina tokoa ny inona zavatra mitrango eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Isaorantsika ny Tompo amin'ny afatra ho amin'ny tanora sy ny ankizy. Andeha hiatrika ny tenin'Andriamanitra isika ho vakiana misesy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ireo teny izay voatokana ho an'ny fiangonana androany. Tonga amin'ny fotoana iangonan'ny fivakin'ny soratra masina isika. Mialoha izany dia mbola hivavaka isika. Ry Andriamanitra arainay tsara indrindra misaotra anao izahay. Misaotra anao fa tsy diso anjara amin'ny sakafo ny fanahy izahay omenao ny teninao. Sokafy ary ny fonay tsirairay avy izay mangetaheta izany teninao izany. Ho tany lonaka aniriny ny teninao. Ka tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy nahefa ny asa nanorahanao azy eo amin'ny fiainanay. Dia tendreo ny lelan'ny mpanomponao izay nambarany afatra, tsy hanambara fa tsy izay sitraponao irery ihany. Dia ny mpanomponao izay hamaky izany koa Tompo mba tsy solatsaka na dia tendrin-tsoratra iray akory azy amin'izany teninao izany mba hahafahanay mandray azy tsara araka ny sitraponao. Dia tenena Tompo malalo araka ny fombanao fa vonina izahay fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny bokin'ny Jona no vakitsika. Jona 2:1 hatramin'ny 1:10. Rehefa vita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy
Ary Jehovah nanomana hazan-drano lehibe itelona ny Jona. Ary Jona dia tao akibon'ilay hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamaniny tao akibon'ny hazan-drano Jona ka nanao hoe: niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiaina tsy hita no nitarainako, dia niaino ny feoko ianao. Fa efa natsipinao tao amin'ny lalina aho dia tao amin'ny ranomasina, ka voasafotry ny rika aho, nanarona ny alon-drano sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izao: voaroaka tsy eo anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolonao masina ihany. Ny rano nanarona ahy hatramin'ny aika, ny lalina namefy ahy manodidina. Ny zava-maniry any an-dranomasina ny singitra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra aho, nidiny tany no nidy ahy mandrakizay. Nefa nampiakatra ny aika, avy tao an-davaka ianao Jehovah Andriamanitro. Raha reraka tato anatiky ny fanahiko dia nahatsiaro an'i Jehovah aho, ka tonga tao aminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolonao masina. Dia mivavaka amin'ny sampy, izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mamindra fo aminy. Fa izao dia feo mibera no entiko mamono zavatra atao fanahitra ho anao, ary izay ny voadiko dia fefaiko an'i Jehovah ny famonjeny. Ary Jehovah nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohanyko eo amin'ny tany maina Jona. Amen. Mbola itoy ny fivakiny ve. Manohy ny famakiana ny soratra masina isika ry havana, ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka amin'ny Mateo toko 20, raisina amin'ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 9:20. Ary Jesosy niakatra ho an'i Jerusalema dia naka mangingina ny mpianatra 12 ka niteniteny teny an-dalana hoe: ino, miakatra ho an'i Jerusalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalana dia ho iloy no faty izy, ka atolo amin'ny jentilisa mba ataony fombiezana sy hopoapoiny sy omboany amin'ny asojariana. Ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana iray izy. Apokalipsy toko 1:17 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha nahita azy dia laviny akohaka tahaka ny maty teo amin'ny tongony, fa izy nanendry tamin'ny tany ankavanana ka nanao hoe: aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fahalahina ny fahafatesana sy fiainantsika. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatr'izay. Dia zava-miafina any amin'ny kintana 7 izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jery-volamena 7. Ny kintana 7 dia ny anjery ny fiangonana 7, ary ny fanaovan-jery 7 dia ny fiangonana 7. Amen. Ray Maso, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, iray amin'ny ariam-pahasoavana izay ilaisitsika avy amin'ny tombo ny tenin'Andriamanitra. Manantara isika androany fa ny sangana ny synodam-paritany, ny président synodaly mitondra ny hafatra ao amintsika, koa andehitsina ny tenin'Andriamanitra isika eo amin'ny tolory fahendrena ka amin'ny fionirakao izay toy aminay ny teninao izao. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo ho amanao an'ny fahasamban-tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Miaina ny volana aprily isika no hevitra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Ary amin'izao alahady izao 3 aprily 2022 dia alahady miavaka loatra ny tantarany FJKM, tantarany SPR eo Avaradrano, tantarany fitandriamana Kadikely, ary ny tantarany ray aman-drem-pitandrina Ravelonantenaina Andrianjafy mivady sy ny ankohonana, satria naterahana androany ny fametrahana azy ireo hitondra izany fitandriamana izany. Ny tenin'Andriamanitra akatsika afatra dia ilay voalaza ao anaty fandaharana, ho an'izay manana fandaharana, ny Apokalipsy toko 1 ny andininy 7:20
tapany faharoa izay mivaky toy izao anaran'i Jesu tompontsika manao hoe fa izy nanendray tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izaho ny voalohany sy ny farany. Amen. Io teny io dia teny nambara sy nasehon'i Jesosy mihitsy teo anatrehany orooro nahazo rehefa nisy an'ilay fisehoana mahagaga. Inona ilay zavatra niseho? Nisy an'ilay jiro rehefa nitodiky dia nahita jiro volamena fito ary teo afovoany dia tahaka nisy zanak'olona miakanjo lavitra ny tongony sady misikina fisikina-bolamena ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy dia tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varana mangano hoany ohatran'ilay voadio teo amin'ny fandrendrehany iny ary ny feony toy ny firontrona ny ranobe ary ny tanany kitana teny an-tanany ankavanana izy ary ny sabatra maranitra roa nivoaka teo amin'ny vavany ary ny tarehiny tahaka amin'ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Zany ny zavatra nitranga, zany ny zavatra niseho ary dia tena raha vao nahitan'izany Jaona dia nijery ny kohaka tamin'ny tany tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Dia io amin'izay toy an'ilay teraka tsikafatra manao hoe fa izy nanendray tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izaho ny voalohany sy ny farany. Io tenaka tsikafatra io zany dia tena nanehoan'i Jesosy mihitsy ny Mandriamanitra be fahefana azy. Rehefa miseho Jesosy dia tsy mba miseho moramora fa tonga dia maneho fandresena. Zany zavatra mitrandritrandy avana malala dia manambara fandresena fa ito kosa i Jaona natahotra ary tonga dia tahaka ny maty fanatsangany Jesosy nampahirezin'i Jesosy amin'ny teny manao hoe aza matahotra izaho ny voalohany sy farany. Natahotra izy zany, taitra izy zany ary amin'ny teny fototra tena le matahotra ny matoan-teny eto ny tena matoan-teny milaza le tahotra orooro, tahotra mipararetra, tahotra faran'izay mafy indrindra nahazo azy. Amin'ny dika teny fototra izy dia azo dika tahaka izao io tenaka tsikafatra io dia nametraka teo ambony io, nametraka teo ambony io ny tanany ankavanana izy ka nanao hoe aoko izay nitahotra izaho ny voalohany sy farany. Le izaho dia mitovy amin'ny valy tenin'i Jesosy rehefa nanontaniana ianao ve mpanjakan'i Jiosy dia voalazanao izaho no izy. Jesosy irery no Andriamanitra afaka manambara ny tenany ary Jesosy dia manambara ny tenany tahaka izany rehefa eo anatrehany fandresena izay tsy no hita amin'ny fiainany. Eto raha malamalala dia tena fandresena mihitsy no asehon'ny Tompo teo anatrehany fahatahorana izay nahazo satria lavo tamin'ny tany ary lavo nenkohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony ary dia izy nanendry mitsangana tahaka izany mihitsy ny nanjoan'ny Saoly rehefa niona tamin'i Jesosy izy tamin'ny lalany Damaskus ary dia nianjera tamin'ny tany pahina amin'ny masony tsy nahinan-kanina. Tahaka izany mihitsy nanjoan'i Isaia rehefa natsoan'Andriamanitra izy nahatsiaro tsinotsinona eo anatrehany voninahitran'Andriamanitra. Tahaka izany mihitsy nahazo amin'ny Jeremia rehefa natsoan'Andriamanitra izy dia nahatsiaro hoe zaika tsy mahay mandahateny ary eo anatrehany voninahitran'Andriamanitra tena miarihary mahatsinotsinona ny olona ka raha dia tsinotsinona azy ataon'Andriamanitra mandresy mandrakariva. Zany dia malamalala izao zavatra seho an-ten'Andriamanitra ho antsika izao. Andriamanitra ilay manana ny heriny, Andriamanitra mahatonga antsika ho mpandresy ary ny fanehoana hoe izany voalohany. Andriamanitra efa teo hatramin'izay efa nanolotra ny ainy na miany Jesosy zanany tokana ary izy ny farany. Andriamanitra dia tompony farany tantara izay le hoe amin'ny teny fototra izy dia ny hoe voalohany. Izy mihitsy ny voalohany, ka voalohany ny teny ary ny teny dia Andriamanitra ary izy mihitsy ny farany. Izao no Alfa sy Omega, izy mihitsy no mamarana ny fiainanao, fiainantsika rehetra. Ry havana malalao ny Tompo, izany teny izany dia manambara indrindra
fa ianao mienten'andriamanitra ihany ko ninninona fieveranao hoe tsinitsinina ianao ty ahatonga anao mpandresy Andriamanitra. Ninninona iveranao hoe tsinitsinina ianao eo anatrany voninahitry'Andriamanitra. Ny maha-Andriamanitra ambony azy dia izy mihitsy no voalohany, izy mihitsy no farany, izy mihitsy no mifehy ny fiainanao, izy no mifehy ny fiainan'ny fiangonana, izy no mamatotra ny fiainan'ny olona, izy no mamefy ny fiainan'ny fiangonana. Ary izany zao fotoana lehibe loatra iombonantsika izao, ilay Andriamanitra izay mitondra ny fiangonany ka maniraka mpamoaka indray hitondra izao fiangonan'Andriamanitra izao izay ho apetraka amin'ny tian'io ity. Na ny fiangonan'Andriamanitra isika atao kady kely mety atahotra fa ho tompo aminao amin'izao alahady izao, aza matahotra izaho no izy, na hoe izaho no voalohany sy farany. Na ianareo mivady sy miangonanareo raha velon'ny tenan'Andrianjafy mivady tanjona izay apetraka androany, mety misy tahotra ao anaty fa ho tompo aminareo, izy no nanenanareo tampananakavanana, tenanao hoe aza matahotra izy no voalohany, izy no farany, izy no torianareo amin'ny fiangonana ity. Jesosy ramparanareo eto, izy no ifeny fiainanareo sy ny fiarah-miasa amin'izao fiangonana sy eo aminareo menakavy. Ary izany zavana malala no fifaliana. Ka raha Jesosy mihitsy no tena ivon'ny fiangonana, Jesosy mihitsy no anatin'ny fiangonana, Jesosy mihitsy no lohan'ny fiangonana, dia tena ataon'Andriamanitra mandresy ny fiangonana. Mety misy endrim-pahafatesana maro ilay valamalala any anatinao any anatiko any anatintsika any. Mety misy endrim-paharerahana maro any amintsika rehetra any. Mety misy endrika fahafatesana maro, fa rehefa Jesosy ny tsapatsika fa izy no voalohany, izy no farany, dia tsy matahotra isika ary tonga mpandresy isika amin'ny isan'andro, amin'ny maha-olombelonanao, amin'ny fivelomanao isan'andro, amin'ny asa mandrarahanao, amin'izay fanompona ataonao. Mety misy zavatra tena mahareraka anao tahaka ny fahafatesana mihitsy izay mahazo anao tsarovy, fa mandresy ny fahafatesana le Jesosy voalohany sy farany. Ny maha-Andriamanitra azy, ny voninahiny, ny maha-izy azy izay tsisy tahaka azy, ary izy izay milaza ny tenany, izaho no izy, izaho no voalohany sy farany, voalazanao izaho no izy. Io Andriamanitra io fiangonanao no mitondra ny fiainanao. Io Jesosy Kristy zananay tokana io no mitondra ny fiainan'ny fiangonana. Io Jesosy izay ivavahantsika sy ilotsika io no mato izao antsika rehetra, ka mbola ahafahantsika velonaina indray mandeha ny volana aprily isika, volana vaovao indray. Eto isika dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra fa tena mandresy ny fahafatesana ianao. Volana avrily izay mbola ahafahantsika indray miaina an'izany loha-hevitry ny fijalian'izany, ka isaorantsika azy, ka ivoahantsika ho mpandresy, anehoantsika rehetra ho mpandresy, hifalitsika isan'andro fa fiangonana mandresy isika. Isaorantsika azy fa mato izao anao dia ny fitiavan'Andriamanitra anao, ka mbola mahatonga anao mpandresy mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Tsy voatery toy izao isika ravana malala raha tsy teo Jesosy izay mitondra ny fiainantsika sy mikarakaratsika. Tsy voatery toy izao isika rehetra raha tsy teo Jesosy izay manjaka ao anatintsika rehetra. Tsy voatery toy izao isika rehetra raha tsy nahatsiaro hoe nanendry atsika tamin'ny tany anakavan'Andriamanitra dia niteny aza matahotra. Manomboka amin'izao alahady izao, na ny fiarah-miasa amin'ny ray aman-dreny mitandrina vaovao izay apetraka androany, na ny fanompona ao an'Andriamanitra dia tena aza matahotra, fa izany no teny tompo amintsika amin'izao alahady izao. Ka na misy zavatra mampiorohoro azy, na misy zavatra mampivarahontsana azy, na misy zavatra mampiaya eo amin'ny fiainanao an'Andriamanitra ianao, ataon'Andriamanitra mandresy ianao, ho tahian'Andriamanitra ny fiainanao, ary ho kristianina fiaino fifaliana ianao. Tsika sy tan'izao androany dia avana malala rehefa avy miambina eto dia andeha hody dia tena feno fifaliana avokoa hoe tompo, ianao ny voalohany sy farany, ianao ny teny tamiko, aza matahotra, tsy matahotra Andriamanitra. Ianao zany izao andaoza tranon'Andriamanitra izao amin'izao alahady voalohany amin'ny volana aprily izao indray, hiatrika ny fiainanao isan'andro. Mety misy zava-tsarotra any, mety misy ady tsy saina any,
mety misy ady-panama azo anao, mety manana olana ianao, tsarovo ny tenin' Jesosy aminao androany. Aza matahotra, zaho ny voalohany sy farany. Ilay Jesosy be voninahitra, Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, izy no iahy ny fiainanao. Dia aza matahotra, ho mpandresy ianao, mety ny hahafaty anao mihitsy ny fahavalonao, mety ny hamodika amin'ny fiainanao mihitsy tadiavin'ny olona manodidina anao, mety ny hahasima an'izay tianao atao ny tian'ny olona. Fa aza manahy, fa niteny taminao Andriamanitra androany tany alalan'ny teniny manao hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Dia aza matahotra ny havana malala, aza matahotra ny olanao ane Andriamanitra no maha izany, ny ady tsainao ane Andriamanitra no anafaka izany, ny ahiahinao ane Jesosy ilay voalohany sy farany no mombanao. Zany no aniran'Andriamanitra mpitandrina hitory an'izany Jesosy fiainana izany amintsika rehetra. Zany aniran'Andriamanitra mpitandrina eto amin'ity fitandremana ity, mba hitondrantsika ao amin'ny Jesosy mandrakarivo. Fa rehefa sarotra be mantsy ny fiainana, misy fotoantsika tady hitodika amin'ny zavatra hafa. Rehefa misy olana mafy, misy fotoantsika tady hiala amin'Andriamanitra. Fa irana ny mpitandrina hanambara ny filazantsarany Jesosy Kristy mandrakarivo, ahatonga ny olona mahatoky sy mino fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary zany ravana malana, zao fisifalitsika mandiny volana fahaefatra amin'ny taona izao. Afaka fito volana tapitra indray ny taona. Aza manahakory hain'Andriamanitra hoe aza ianao, izy mitondra ny fiainanao. Ary ny olona rehetra mihaino tenin'Andriamanitra dia manana finoana, manana fifaliana, manana fanantenana, ka tsy atahotra intsony rehefa atao ny tranon'Andriamanitra amin'izao alahady izao. Zany ny fifalitsika amin'ity alahady ity, mametraka ny tanany teo amboninao Andriamanitra, dia miteny aminao hoe aoka izay mitahotra. Raha nakatianao androany na nanatahotra, nakatianao androany mety manana aliahy, inge ravana malala hatramina fiainam-piangonana za mety hoe mba iza ry zany mpitandriny izany, mba tiako hity zany mpitandriny izany. Hatramin'izany ravana malala mety mitondra aliahy ao anatin'ny olona, amin'ny maha-olombelona. Fa hoy ny soratra masina androany, aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Hatramin'ny fiainam-panomponao amin'ny fiangonana, anahoany fiangonana kadikely io, dia ahoany io izao, dia ahoany. Hoy ny soratra masina aminao, aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Ianareo mivady sy ny ankonanareo amin'ny maha-mpitandrina, izay mpitandrina olona, tsaroko fa olona isika, dia mety misy koa ny ahiahy. Ahoana indray zao zany ao akadikely izany, manahoana zao zany, iza daholo ny olonao, manahoany ry, manahoany ry. Hoy ny tompo aminareo androany, aza matahotra, izy ny voalohany sy farany. Ary mekenareo Andriamanitra izy, dia aza matahotra, izy anehombanareo, ahefanareo tsara zao fanompony zao. Ianareo mpiara-miasa aminy, birao fitandremana, ianareo diakonina sy ro olona izay nanao fanekena ho namany zao mpitandriny izao. Dia misy ny hoe manahoana ry za mpitandriny izany, iza ry za mpitandriny izany, dia mety marefy eo avany izany io ne, ohatr'izao ne. Hoy ny soratra masina amintsika, aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Fiangonana tena miorina ao amin'i Jesosy dia tena tsy hananatahotra amin'ny asan'Andriamanitra. Ianao fiangonana eo amin'ny fiainanao isan'andro, aza matahotra, aza matahotra. Fa manana an' Jesosy isika, ilay mamefy ny fiainantsika, ilay miaro atsika, ary ilay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra. Izay niakatra ravana malala ho antsika amin'izao alahady miavaka loatra amin'ny tantarany fiangonana izao. Fotoana izay ahafahantsika misaotra an'Andriamanitra ka mahatsiaro fa Andriamanitra mihitsy no manangana antsika amin'ny fahafatesana. Fa ny tahotra dia endrim-pahafatesana, ny tahotra dia tena mahafaty. Ary resaka ny olona maty ny tahotra, fa eto Andriamanitra tena miteny aminao aoka izay ny tahotra. Mahereza ravana malala, izany afatra zanany hitondra ainao atsika rehetra, ka ahafahantsika tena mahatsiaro fa mbola tia antsika Andriamanitra, mbola miteny amintsika izy, manafatra antsika izy, ary mampiorona antsika mandrakarivo izy, ka dia ho mpandresy ianao. Ary izy efan'ireo fahafatesana ianao koa dia ho mpandresy satria mino an' Jesosy zanan'iray tokana. Andriamanitra voninahitra ho amintsika niafatra mba ho fiainana sy ho aina ho antsika rehetra.
Amen. Amin'ny vavaka isika Andriamanitra rainay eo hatramin'ny voalohany no teninao no efa naharinao ny zavatra rehetra. Jesosy ianao ilay teny tonga nofoka no nataty anatinay. Fanamasinao no niasanao no ahafahanay mandray ny teny izay nitoriana taminay. Jesosy androany dia nampafantatra anay indray ianao fa ianao ilay voalohany sy ny farany koa tsy matahotra izahay fa efa nanala ny tahotra tao anatinay tokoa ianao. Ary asehonao fanatsinitsinina azy izahay noho ny endrinao, noho ny mahezy azy ianao izay efa nataonao aminay dia mandresy ny tahotra izahay. Koa ankehitriny mijoro izahay manala ny ahai rehetra ao anatinay, ny tebitebinay rehetra manoloana izao fiainana izao, manoloana ny fiainana ny fiangonana, manoloana izay rehetra eritreretinay dia mijoro izahay. Fa manala ny tahotra ao anatinay tokoa ianao ary mandresy izany izahay miaraka aminao ilay mampandresy anay amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka tompony amin'ny teninao fa ianao tokoa no miasa tsy anatinay ahafahanay miaina izany ary ahafahanay mandeha tsy amin'ny tahotra, tsy amin'ny tebiteby fa mipatrikina tanteraka fa Andriamanitra izy atray Jesosy Kristy.
ankehitriny ary zahay mangataka aminao noho ny amin'ny teninao izay efa nanala ny tahotra ao anatinay. Mitondra mbavaka izao fitandremana izao izahay tompo, ianao no hiasa sy anjaketo araka izay efa nataonao ihany hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany, no mbola inonay fa hiara-iasa amin'ny fiangonana ianao amin'ny fanompoana rehetra efa nividiananao sy ny antsoinao azy. Ka vita sy niraka izay efa nividiananao Jesosy Kristy ane ny fiangonanao. Makatsitraka tombo famanana ny tahotra tokoa ianao ka raha nitebiteby izay ny amin'ny hoavy ny fiangonana, dia notoloranao izao ray aman-dreny izao hitondra ny fiangonana ankehitriny. Mety misy nitebiteby ny amin'izay mety ho fitohizan'ny fiara-miasa, ny amin'izay tohizan'ny fiainan'ny fiangonana, nefa nanala ny tahotra tao anatinay ianao ho ampaherezo ny mpitandrina ny ankohonana amin'ny asa izay famiterahany eto anivon'izao fiangonana izao hijoro vavolombelona ao hatrany izy ireo. Ka ianao Jesosy Kristy ilay toriana no hisandratra sy hiseho amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainan'izy ireo ary amin'ny fiainan'ny fiangonana ihany koa. Mahatsiaro mavaka ny birao mpiara-miasa rehetra ao anatin'izany mba ho feno voninahitra ao tokoa ny fiara-miasa rehetra ary mankasitraka izahay fa fantatra efa momba anay ianao. Tondra mavaka izay Jesosy amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izay manao adida ny fitoriana ny filazantsarana ho anovany tantara. Aoka ho tanteraka tokoa izany tompo ka ny mpitondra anay hatramin'ny lohany indrindra hatramin'ny mpitandrina isaky mpitandremana ny fiangonana isam-batan'olona dia samy feno izany teninao izany avokoa ka hanala ny tahotra ianao. Misy nodam-paritany izay misy anay, ianao Jesosy no hiasanao mitondra ny amin'ny mpiara-miasa rehetra, ny amin'ny fitandremana rehetra, hahafitana ihany koa izay efa naniranao dia nitoriana sy hanambarananao Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra. Mametraka ampelantananao feno izao fiangonana manontolo izao izahay nitahotra ao anatinay efa resinao. Koa amin'izao izay ankehitriny tena ahomby tokoa ny fiara-miasa amin'ny mpitandrina izay efa notendrenao ka ianao hanampy hery hanampitanjaka ao anatin'izany rehetra izany. Ekina aminao ny andavanandrom-piainanay tsirairay avy, izay rehetra mampanay anay ny amin'ny fiakarany vidim-piainana, ny amin'ny tebitebinay, ny amin'ny asa mandrarany fianarana izay tanterahanay. Efa nanala ny tahotra tao anatinay ianao ka misaotra anao izay koa ampianaro izay tena hahatoky mandrakariva ny amin'ny zavatra rehetra. Mametraka ampelantananao feno izay ho avinay rehetra izay tompo, fa eo ampelantananao izany satria ianao ilay voalohany ary ianao ilay farany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misy ny tebitebinay, misy izay rehetra mampanay anay ary misy ny vavaka ao anatin'ny fonay. Dia noho izany tompo fa entiny eto anatrianao amin'ny alalan'izao vavaka mankina iombonana izao. Aza matahotra, izao no voalohany sy farany, izany no tenao ka tsy anay izahay. Fa menarinao Jesosy Kristy mpamonjy anay tokoa no hanaovanay izany vavaka izany noho ny amin'ny Andriamanitra iray ilay mahalala ny mahasoa zanany, ary ny fanamasina ilay mamonjy any amin'ny fahalemenay ka mivavaka ho anay ankavanany iray, ary mampiombona anay ihany koa ankehitriny ary ombonana amin'ilay vavaka nampianarin Jesosy anay manao hoe izay na eo izay any an-danitra, pamatsina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ezitra voninao ity amin'ny tany tahaka ny eny an-danitra, no anay no nianasazo anay, ary mamelana eloka tahaka mamelanay izay miloka aminay. Ary iza mitondra ny amin'ny fankapana manafana ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voasoratra masina fa ny finoana ny fatokinana amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Andeha hanavaoly fonontsika indray isika io milamindreo fiangonana masina manera izao tontolo izao amin'ny fanambarana ny finoana. Andeha hanantsana ny fiangonana ataontsika ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino n'Andriamanitra ray sy tompon'andanitra sy ny tany, ary mino ny Jesosy Kristy izany ilay tokana kristy izay nipotoronina tamin'ny fanamasina. Nijara nizonaka marika petraka ny kely. Ho ihany misoratra masina fa ny fonona tsy misy asa dia foana. Andeha andray
ny asan'Andriamanitra ampitaina amintsika fiangonana isika izao dia engavina mpitiavana ny tompon'andraikitra anatanteraka izao. Dia mbola mifilina trano ry havana lala no hiara-varantsika ampiarahana amin'ny tompo nahatratra izao alahady manokana amin'ny fiainantsika eto amin'ny eritrikany ankadikely izao. Dia fifaliana ho ahy ny anambara ny vaovao izay voasoratra ato amin'ny pejy iandrekilako. Toy izao ary havana lala ny raharaha voaray teto ampelantanana. Avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, Synodam-paritany arivo avaratrano, fitandremana amin'ny sy avaratra vaovao sampana vokivoko manga. No fahafolo taonan'ny sampana vokivoko manga eto amin'ny eritrikany manosy avaratra vaovao ry havana dia fanomanasa antsika izy ireo amin'ny fifaninanana feo manga andiany faharoa sy lalao ara-panatanjahantena izay hotanterahana ny sabotsy fahasivy ny volana aprily 2024 ho avy izao amin'ny moratolakandro eny amin'ny fiangonana anosy avaratra vaovao. Eny amin'ny fiangonana ara no fotoanatsika sy andraisantsika ny dindinika mahakasika izany. Afaka misoratra anarina dieny izao ary marihana fa isy ny loka ho zaraina amin'ireo telo voalohany afaka amin'izany. Ireo fepeta dia tsy maintsy kristianina any amin'ny fiangonana FJKM, tsy soratra masina, tsy mihira, tsy mizara talenta. Ny sara-pandraisana anjara ry havana dia 7,000 ariary isaky ny vondrona na tsirairay. Manatena ny fandraisantsika rehetra anjara ary ho aminareo ny fiadanan'ny tompo. Avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, Synodam-paritany arivo avaratrano, sampana vokivoko manga ihany ny antony dia fampahafantarana fivorimbe voalohany. Araka ny tety andro ry havana dia hotanterahina ny asabotsy fa 12 volana aprily 2024 avy izao ny fivorimbe voalohany ao amin'ny FJKM ilafy fahazavana. Ireto avy ny fandara-fotoana amin'izany: fampom-pivavahana hanomboka amin'ny 7 sy sasany maraina. Ezaka ataontsika ho famitana ny adintsika amin'ny jobily ny ray aman-drenitsika président synodaly. Isy ihany koa sakafo amidy amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny SVM SP. Ny vary sy laoka dia amin'ny vidiny 2,000 ariary, ny composé dia amin'ny vidiny 500 sy 1,000 ariary ary ny sandwich dia amin'ny vidiny 2,000 ariary ihany koa. Ao ihany koa ny ranom-boankazo sy ny samihafa rehetra izay hitantsika eny an-toerana amin'io. Vao mampahery anareo amin'ny anaran'ny tompo ary havana mba ahafahantsika miara manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Aoka hitandrina hatrany isika amin'ny fepetra ara-pahasalamana. Avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, Synodam-paritany arivo avaratrano, fampasahivana ihany ny amin'ny andron'ny taniparitra FPNB SPIA. Ry havana ny fahasivy ny volana aprily ho avy izao no hotanterahina ny andron'ny taniparitra eto amin'ny farim-piadidy fampianarana eto amin'ny SPIA. Dia Andriamatoa Rakotonirina Soa Hubert Vitandrina izany. Ao amin'ny FJKM Ankady fotsy no anatanterahina zany anomboka amin'ny 7 sy sasany maraina. Vao manasantsika mpitandrina katekista délégué, tarehin-tsekoly kristianina rehetra, ny mpampianatra sy ny mpanabe ary ny mpianatra manerana ny Synodam-paritany mba hanatrika io fotoana io. Amin'ny fotoana io mitrotrona mavaka azy ireo sy hamanantsika azy ireo ihany koa ka aoka isika hiomana amin'izany. Hery lehibe ho azy ireo ny fahatolavantsika amin'izany fotoana izany ry havana. Avy amin'ny tombo-pahasalamana maternité eto amin'ny FJKM Ankadikely, fizaha-pahasalamana maimaimpona ny amin'ny diabeta sy ny tosidra avo. Fiara-miasan'ny dispensaire FIB FJKM Ankadikely sy ny laboratoire microlabs. Atao ny talata 12 volana aprily 2024 ho avy izao anomboka amin'ny 9 maraina ry havana ao amin'ny akany. Izany fizaha-pahasalamana izany eto amin'ny FJKM Ankadikely izany. Misoratra anarana miloha ao amin'ny dispensaire izay lina amin'izany fizaha-pahasalamana maimaimpona izany. Fisy ny fizarana fanafody maimaimpona ihany koa ka entanana isika izay nazoto amin'izany mba hihinana sakafo maivana amin'ny fotoana io dia hitondra karne ihany koa. Ny manao simia manentana an'izany dia ny lehiben'ny toby pahasalamana. Avy amin'ny sambana mpanazava sy tily 20 mahatsa
sangy eto amin'ny Mexicaine Ankady kely. Ny antony dia fanekanana. Araka ny fandaharam-potoanantsika eto amin'ny fiangonana Rialana amin'ny fitsangatsanganana izay hatao amin'ny lundi de Pâques, ny sampatia dia mikarakara vary sy laoka amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba hanjifa amin'izany satria mora dia mora ny vidiny R3,000. Natao ahafahantsika rehetra manjifa izany sakafo izany. Amin'izay izy koa isika dia tsy sahirana amin'ny fitondrana ny sakafo. Ny tapakila dia efa azontsika jifaina sahady ao ivelany ao. Samy omban'ny herin'Andriamanitra isika rehetra Rialana ka samy atratra izany fotoana izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny komity no manao ny soni. Araka ny fahafantatsika Rialana anio no anolorana antsika ny ray aman-dreny ny mpitandrina vaovao Andriamatoa Ravelonantenaina Andry Anjafy Befady. Koa manomboka an'io zany isika dia anantona azy satria izy no ray aman-drentsika, izy no andray ny asa rehetra eto amin'ny fiangonantsika. Raha misy ny ilaitsika dia efa afaka mandray izy ao amin'ny tranony izay fantatsika ao amin'ny trano vady-piangonana. Koa entanina isika izay manana etaeta ao aminy toy ireo olona manolotra ny zanany ho an'ny batisa, ireo anolotra ny zanany amin'ny alanany fanoloran-jaza sy ny sisa mba anatona azy fa anio izy dia efa afaka mandray atsika ny amin'izany rehetra izany. Makasitraka asady atsika Rialana lala mahatoky sy tsy manatahotra ny amin'izany zavatra rehetra izany. Ny amisantsika azy ny raha-pisaorana. Isaorako Andriamanitra fa mbola nitahy ka nahatratrarako ny faha-efatra-ambin'ny taona. Manolotra vola ray alina ariary ao hiasa eto amin'ny fiangonana. Mangataka ihany koa ny hira ao amin'ny filana fanampiny fa-7 anohizana azy filazana mariazy, filazana farany raha mananjato rojo arively tsy rasoa nirina Marie Valérie dia anatanteraka ny fanamasinana ny fanavadian'izy ireo ny asabotsy fa 7 volana aprily amin'ny 1 atoandro eto amin'ny FJKM Ankady kely. Filazana faharoa Rabarjaona Nofy Santatra Fanantenana Tandriany Tefy Arsan Hasiny Aina Jessica dia ny sabotsy fa 9 volana aprily 2024 no anatanteraka ny fanamasinana ny fanavadian'izy ireo eto amin'ny FJKM Ankady kely amin'ny 20 atoandro. Ary ny farany amin'izany filazana mariazy izany filazana faharoa ihany koa Ramanga Maefa Famorenantsoa sy Razafiarina Oly Angitina dia io sabotsy fa 9 volana aprily ihany koa no anatanteraka ny fanamasinana ny fanavadiana eto amin'ny FJKM Ankady kely fa amin'ny iray ora sy sasany tolakandro. Eto izay ny avamalala ny vaovao raiky eto am-pelantanana mankasitraka atsika rehetra naritra ny hainao tamin'ny farany voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Rehefa malala miasan'Andriamanitra isika miaro ny soratra masina manao hoe izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Andeha anavaon'ny fanolorantena itsika isika amin'ny alalan'ny fanatitra dia ny antoko-pihira no anatomteraka anjara hira ao anatin'izany io fenon'ny fionjava-maneno. Is
avy ao. Zay tsy ninony, ataony ahoana ny fino, zay olona tsy reny, ary atao ahoana ny fandre raha tsy misy fitory, ary atao ahoana ny fitory raha tsy nirahana. Araka ny voasoratra hoe akory ny tsara teny somafaly, nefa tsy izy rehetra nanaiky ny teny somafaly io Isaia. Jehova, iza nino ny tena ampirenanay, koa ny finona dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny teny Kristy. Amen. Avakitsika mazava ny teninao Andriamanitro, avy amin'ny toriteny ny finonay, kanefa raha tsy misy olona nirana hitory ny teninao, tsy afaka andre toriteny izahay. Ndretsy Andriamanitro amin'izao anaty zao, misaotra anao ny amin'ny fotoana ahafahanay ametraka izao mpitandriny izao eto amin'ny fitandremana ity. Dia manatrehanay Andriamanitro ho tamitara vaovao indray amin'ny fianonevitsika makadikely, izao fiaraha-miasa vaovao amin'ny mpitandrina vao apetraka izao. Dia ny fotoana manontolo na ny tenin'ny fiangonana, na ny tenin'ny mpanompona izay apetraka, na ny tenin'ny ambaranao aminay, dia nehonay fahanao ny fiangonana ary anao ny lohany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary mivavahana eto izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana manontolo. Ry havana rehetra amin'ny tompo, mahafaly any manompo izao fanazavana izao antsika amin'ny fotoana fametrahana mpitandrina ity. Ato amin'ny sahany fitsike Maria Manamalala dia tendrena amin'ny fotoana mpitandrina rehetra, ary rehefa voatendry ny mpitandrina dia apetraka araka ny fomba fanao ny fiangonana. Ny ataontsika androany dia fametrahana mpitandrina eto amin'ny fitandremana ity. Araka izany dia aorian'izao fametrahana izao dia ilay mpitandrina napetraka no mitondra ilay fitandremana. Izany hoe raha misy zany ny asa tanterahana ilana mpitandrina dia mpitandrina vao apetraka no mitondra izany manomboka izao. Ary dia izany sady no ankasitrahana ny tokony andraikitra rehetra ny tara delege tamin'izao fitarena fiangonana izao. Ny rafitra manendry dia ny mpihevitra raha eo anivon'ny synode aparitany. Izany hoe ny mpihevitra raha zany no manendry ny mpitandrina amin'ny fitandremana iray. Ary dia izany tanteraka kehitriny fa rehefa nivory avy amin'ny mpihevitra zava-patan'ireo avaradrano dia nanendry n'izao mpitandrina izao eto amintsika dia ny mpitandrina raha velona antenaina andrian-jafy mivady. Asaiko izy mivady mba hitsangana eto ampovoany tsara eto ilay Manamalala. Manasa ny mpihevitra raha izay nanao fanendrena satria araka ny fandaminana dia misy solotena telo manao fametrahana, koa dia miaraka amintsika eto ilay havana nitarika amin'ny fotoana androany dia mpihevitra raha andria amin'ny alana rija. Dia koa misy ilay havana
sady filohan'ny filakevitra momba mifandaminana fiangonana atao amin'ny SP Iarivo Avaratrano. Ny fahatelo miaraka amiketo dia mihevitra raha zafy Soandrainibe Marie Suzanne. Tale sekoly izy ary taleny sekoly FCKM Manjakaray. Ireo san'izay riavana so tena telo avy amin'ny mihevitra raha mamitesa fametrahana mpitandrina izao. Araka amin'ny fandamina moa avana malala dia mpitandrina iray ao amin'ny birao ary mpikamana mihevitra raha anankiroa miasika fametrahana mpitandrina dia miaravanareo ny amin'izao andraikitra goavana izao. Fantatra fa manana ny fitandremana sy ny andraikitra reo any nareo kanefa zava-dehibe aminareo tokoa fametrahana mpitandrina ity dia tongetanareo ny mankasitraka mankatelina indrindra ny amin'izany. Manasa itoeravana malala ny birao fitandremana kadikely rehetra mba hitsangana ao akavana mitandrina vaovao izay vao apetraka ao nanareo birao fitandremana eto amin'ny FCKM kadikely. Koa amin'izany riavana rehetra amin'ny tompo anterina itona faraka ny fivoriam-pievidraza tapakanareo Avaratrano dia voatery taminareo ny mpitandrina raha velona tena Nandriantsafy hitondra ny fitandremana akadikely manomboka amin'ity andro anio ity. Dia mirahasanareo izay amin'ny fiara-miasa ary manolotra rahasoanareo izahay ho mpitandrina eto aminareo. Zao ary dia mangataka ny sotena fiangonana kadikely hanana anjara teny araka amin'ny fiainantsika fiangonana ary anatin'ny teny fiangonana kadikely dia hitsangana ny fiangonana manontolo riavana. Faly misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fitarihan'ny fanahy masina ka nanenandreny an'Andriamatoa raha velo manantenay na andehan-draha mpitandrina mivady ho mpitandrina eto aminay. Mankatoy izany fanendreny izany amin'ny fofeny fipaliana izahay fiangonana ka maneho eny mason'Andriamanitra sy ny synodam-paritany ny fahavononana hiaray asaminy ho fampandrosoana ny fiangonana. Manaiky ny fitarihany araka mifanaiky efa nataony teo amin'ny fitsofandrano namoahana azy ho mpitandrina izahay. Manohana azy amin'izay zavatra rehetra mety ilaina araka ny endriny ny fiangonana hampandroso tsara ny asan'Andriamanitra izahay. Tandroanay fantatra amin'izany rehetra izany ny faneikeny sy ny fankatoavana azy amin'ny mahiraka sorotenan'ny Kristy azy eto aminay. Ary ezaka izahay anaza ny fitsipika fifampitondrana ao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Raisinay ho adidy ny mitoto azy amin'ny bavaka isan'andro hampandrefaingana ny asan'ny tompo. Amen. Ankehitriny kosa manazanao izahay andrefatoa raha velona tena Nandriantsafy mpitandrina hanoiany koa ny fanikelinao an'izao fanompona masina iantsoanao izao. Misotran'Andriamanitra manankarena izahay noho izany teny mamy mampitombo hery sy etaeta miara-manompo ny fiangonana izany. Zava-dehibe aminay tokoa ny fandraisana sy ny fahavonana ary ny fanomezana tokony ny fiangonana. Koa ekenay ny fankatoavana ny fotona sy ny fitsipika sy ny fiara-miasa eo amin'ny synodam-paritany ary amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Omban'ny fahasavan'Andriamanitra ny fiara-miasantsika voninahitra anarany irery. Amen. Zao isika dia velona hitsangana ary arahatra satria vita mihitsy riavana ny tsodrano amin'ny fiara-miasa vao hipetraka isika ao hitsangana fiangonana manontolo. Noho izany fanapakevitra zany riavana eo amin'ny hevitra Soandrainibe Avaratrano, noho izany rehetra zany araka ny tenin'ny fiangonana teo, noho izany teny ray aman-dreny vao apetraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina amin'ny anaran'ny Soandrainibe Avaratrano manontolo dia mametraka izay mpitandrina raha velona tena Nandriantsafy mivady ho mpitandrina eto amin'ny FCKM kadikely manomboka amin'ity anio ity. Ho aminareo rehetra ny tsodrano ho amin'izao fiara-miasa vaovao izao raisao amin'ny finoana izany. Andriamanitra ny fahasoavana ny hahatonga anareo felo araka ny hareny voninahitry mba ho atanjahana amin'ny fanahy ny toe-panahinareo hahatanteranareo izay efa nekenareo sy kasainareo atao eto amin'ity fiangonana ity. Maheretra sy mahatanjaha ny tompoany ombanareo. Amen. Ivavaka isika rehetra mamarana izao fametahana izao. Saotra Andriamanitra, saotra ny amin'ny fahatananao ny fiangonanao, misaotra fa mandefa-mpanompoatrany ianao hitondra sy hitarika ny fiangonanao. Apetraka aminao Andriamanitra ny fiara-miasan'izy ireo.
Napetraka eo aminao Andriamanitra, misy fankatiavan'izy ireo. Napetraka eo aminao Andriamanitra mba ho tanteraka ny izany teny mamy nataon'ny fiangonana sy natao amin'ny mpanombola izany. Saotra dia tompona io. Amen. Mbola mitsangana ihany tsy firavana manasa an'ireo zanany amianadahy izay dia androana ary andalo aminareo izay hevitra raha ireto dia avy eo andalo koa ny rano fitandremana antsorantsika rehetra ary rehefa mandalo izay dia manasa ny paosy dapartamanatrika eto mba hiaraka aminay sy ny ray aman-drentsika ao am-pindraikitra foibe dia maharitra mitsangantsika rehefa malamalala zava-maneno rahantsika ao anatin'izany. Manaraka zio fifaliana ho antsika rehefa manaindray aman-drentsika raha montsy Philibert Tanjona ananjara-tsotana koa izy amin'ny teny midi ary maranazy ny tenako ao amin'izay rehetra izay. Mandrosany tokoa isika eo dia maharitra kely eo havana fandreloazany teny midi. Ry avy-manala ao amin'ny tompo ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Zavatra ihany no lazaiko ny voalohany soran'Andriamanitra, sorana ihany koa ireto rahoan'ny synodam-paritany izay mitariana mandeha ny président synodaly. Sorana ihany koa ny rahoan'ny fiangonana eto toerana ka afaka nandray izao mitandrina mianakavy raha velona am-pianaina dia anjafy mianakavy. Misy boky ity izay mirakitra ireo asa izay tanterana teto pasitera dia mirakitra ho anao sy miankonanao makasitraka tompoko dia ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra. Paremantsika di fiarahantsika na tompoiara fifaliana ho anay lokany ny kasitraka ny sotabaritany ny fitandrona mianakazy dia matoa avy aman-tenaina ny anjasy izay andray sy hitondra ary anambara ny fitiavan'Andriamanitra. Zavatra tsotra ihany no ambarako dia zavatra ray roiady dia ny tsodrano. Ny tsodrano tsy loharam-pitahina ihany fa fandorana sy fafekena ny amin'ny fiarah-miasa sy ny fampindianana ny asa. Dia mitsodrano anao aleo alasa atanteraka tsanany sy andavany ny asa mpanompona izay fanitsoandriamanitra anao. Atao mpanompo tsy mahazo elatra eo anivony dia izay namiraka tsy niantsonao dia mitombo ary hatreny fiangonana izay anirahany anao. Ary ho amin'ny tsika fiangonana kosa dia miaditsy araikitsika dia tsotra ihany ny miara-miasa ampitiavana atanteraka ny fitoriana ny vao mahafaly amin'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo. Mba ho voninahitra Andriamanitra ary sandy amin'ilay lova dia fitahina fiaina manaka izay isika rehetra. Dia maleva manasana dia mirary soa ho anarana sabata. Isauratsika rehefa tompony amin'ny fotoanandroany ary dia misaotra n'Andriamanitra lehibe mihitsy
ny amin'ny fitahiny mahagaga. Saotra an'ireto ray aman-drenitsika avy amin'ny trona-paritany reto, ao moa ireo ofisialy any fanambaran-teo, eto koa ny ray aman-drenitsika akamereka filia manatrika izy mivady, eto koa ny barao-piara-miasa izy mivady mankasitaka reto tompoko. Saotra manokana any pasteur délégué sy ny mpanampy azy tamin'izay fiara-miasa izay. Dia mankasitaka pasteur délégué, tena mankasitaka indrindra ny amin'ny asa rehetra fa tsy mora manao délégué sy indrindra ianao mitondra fitandremana, dia mankasitaka nareo tokoa raha sy indrindra. Saotra manokana ny pasteur Philbert mivady, tena mankasitaka tompoko, tena mankasitaka. Rehefa nahazo filazana ny hoe mba hanananjara be pasteur Philbert Tsodrano, tsy misalasala koa ihany teny hoe tena mety izany. Ny antony fa araka ny fahendreny javana. Fa raha pasteur renireny afa tsy anao miteny ohatr'ireny, tsy Tsodrano mahery tahaka ireny mambarany. Saotra pasteur Philbert tena mankasitaka, tena zava-dehibe ny Tsodrano izy tika malagasy, tena zava-mahery ary dia fifaliana hery be ho azy mivady zany maso Tsodrano zany. Dia misy pasteur zokony teo aloha no ny Tsodrano dia tena mankasitaka mankatelina indrindra. Ary dia miaraba nareo mivady tompoko, ny zanak'izy ireo dia telo ny anadà, fa ny vady anankiray dia anapitan-dranomasina mamy fianarana, fa ny anadà ireo hitantsika ireo. Ka sao dia hoe diso ny vaovao itsika mody, tanety pasteur vaovao roa ny zanany, fa telo zany ny zanany fa zanakiroa. Fa dia miaraba nareo mivady sy anareo ankizy tonga soa eto Ankadikely indray. Miraso anareo koa izahay maniry ny miaitra mpakareo avaradrano mba ho tena mpitandrina amin'ny fanafo-fantoy anareo fa tsy mpitandrina manahirana. Ary dia zany mba tena tsy mamelinay efa be amin'izao aso izao ireo ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fitaivana Ankadikely ity, tena miandrana anareo ireo, mameleta anareo ireo amin'ny fiara-miasa, ary dia miraso anareo efa be atsary amin'ny asan'ny tompo. Dia izy moa avana androany tsy miteny satria mbola eto foana izy dia mety foana dia ioenareo foana ny feoany sy rehetrarehetra, fa dia miraso anareo izahay dia mampahery indrindra dia ny tompony eo aminareo. Dia mampahery sy misaotra manokana rehetra rao fitandremana enina menadà izay tena mavitrika sy mikarakaratsika rehetra ray avana-manala. Misaotra ny ampanamiana rehetra, misaotra ary dia miraso anareo ny amin'ny fiara-miasa amin'izao ray aman-dreny-mpitandrina izao. Andriamanitra ka miantso mpanompo dia tena azo miantoka avokoa ny mpanompo izay antsony. Ka aza mieritreritra hoe pasteur Philbert io fa tsy izy io, fa pasteur Ravelona teny Andrianjafy, fiantsoana azy dia pasteur Naina. Dikan'izay tsy fanao ny mampitapitandrina na amin'ny lafiny miba na amin'ny lafiny miaby hoe tsy fanao zany ny teny hoe aleo pasteur Philbert, tsy fanao zany. Tsy fanao koa ny teny hoe mba dia hay fa le ray antitra be loatra, tsy fanao tôlotôlo zany dia avana-manala. Ka tena ditoko manaraka sy manoloanareo an'izany fa Andriamanitra dia nahatoky an'ireny mpanompony ireny, fa samy tian'Andriamanitra, samy manana mahizy azy ary samy n'Andriamanitra ireny. Ny anjara ny fiangonana dia ny makatoa sy manaiky ary manaja ny mpitondra antsika dia ny ray aman-drenitsika izany dia avana-manala. Dia miraso anareo dia avana dia hivavaka zao amarana an'izao fotoana tanteraka dia miroso amin'ny fisotra amin'ny fitobabahana isika rehetra. Hivavaka isika. Saotra Andriamanitra ny amin'izany rehetra izany. Saotra ny amin'ny Tsodrano rehetra rena iandroana teo amin'ny mpitandrina délégué na teo amin'ny mpitandrina Razavangonjy Philbert mivady tompo izay tena irery eo anay. Dia tahitotra fiara-miasa izao voninay izao dia ho fiangonana mamirapiratra sy miavaka ny tetsika Ankadikely ity, ary dia fiainana vaovao indray no tianay rehetra manomboka izao. Dia ho anao Andriamanitra voninahitra ny amin'izay vita rehetra. Amen. Ry avana-manala, antena tompoko ny fiarahamananareo ray aman-dreny mivady izay tanteraka androany fandorona sy famitana anareo hiatrika ny asa indray ity fiangonana Jesoa Kristy ity dia milaso indrindra tompoko. Fanamarena kely rehefa mianitsika ny fandaharam-taona pasteur Ravelona teny Andrianjafy dia mpikambana ao anatin'ny fifanfy filakevitra mampatanana fiangonana izay tenako no voaloha
dia mikamana miaraka ao zay miaraka. Ina moa ny fifafia? Ny fifafia dia miasa rehefa misy fiangonana sanatry AVP3 mikorotana. Sanatry satria ratsy zany hoe fiangonana mikorotana zany, saingy indraindray misy ihany. Dia izahay mba ny pasteur no misahana ny fandaminana an'ireny ary tonga tamin'ny fametahana fehi-kevitra mba iteny fiangonana sanatry mikorotana ireny. Izay tiako marihana zany dia ianareo eto FGT Makadikely mino fa eo ambany sokan'ny Ende ianareo, eo ambany sokan'ny Gamaliel ka tsy ianareo sanatry ny fiangonana ikorotana ka aberarana ambany pasteur any amin'ny fifafia. Fa dia mpiambanao izy. Mampiavaka ny fifafia dia izao, raha inarina ny samana sy ny avelany tao fiangonana hoe mba hanteraka asa, ny fifafia kosa dia ivavahana mihitsy hoe engany mba tsy hanana asa, mba tsy asa. Zay ny vavaka atao zany, dia katany vavaka avaonareo, satria rehefa milamina ny fiangonana dia tsy miasa izahay. Ka dia mahatoky anareo FGT Makadikely fiangonana sady mankatoa no hendry atateraka ny voninahit'Andriamanitra. Amin'izao fandaharam-potoana manaraka isika dia hiaraka isika izao miombona amin'ny ray aman-dreny tanana mivady vaovao sy ny ambonany amin'ny fandraisana ny fanasana tompo voalohany eto amin'ny FGT Makadikely. Dia miangavy ny ray aman-dreny pasteur délégué Menada andamina mikasika ny fahafandraisana izao. Ry amanala ao tompo, andeha isika hanomana ny fomam-panahintsika miatrika izao fandraisana ny fanasana tompo izao. Ampitomoina ao aminareo any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny hira faraka 20 ny andiny voalohany ihany no iraintsika ary dia hanatanteraka ny fandamina ny dekôna ny amin'ny azahoana miroso amin'izao fandraisana fanasana tompo izao sady hanala sady ihany koa izao sarina masina izao. Izay aneo tompony fahasoavany amin'ny endrika hita maso sy azo sapahitanana koa mitsangana asandrato amin'ny tompony fonareo. Fa voasoratra hoe ianareo rehetra izay mangetaheta makaneky samy rano ary ianareo izay tsy manambola aventy tika omany eny aventy divay sy ronono nefa tsy ambolana amin'ny kareny. Nahoana ianareo ny mandany volanareo amin'izay tsy hanina na ny vokatra ny fetsasaranareo amin'izay tsy mahavoky miaino dia miaino ianareo ka amin'izay tsara ary ampahidavoravo matavy ny fanahinareo. Mivavaka isika riavana. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefanahitany an-danitra sy ety an-tany. Koa izany mahatonga anay hidera sy hankalaza ary amin'ny voninahitranao isanandro. Miaraka amin'ireo andeha tsimbialin'andro. Ny mpaminany apôstôly Martio ary mboavy efa sambo hatrany aminao. Fa avelao re ny feonay mba iombona ny feon'izy ireo. Misantana sady ny fanjakana sy ny fiobina hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Endrika ny voninahitaony tany rehetra. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen.
Andeha isika riavana ny soratra masina izay anorainana izao sakramenta ny fanasan'ny tompo izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny ali izay namadiana azy tena indray mofo. Ary rehefa nisaotra izay nivakiny ka hoy izy, raiso, ity ny tenako izao no ataovy fahatsiarovana. Dia arak'izany timokamoka rehefa niana dia hoy izy, misy soa ampiana rehetravetin-drafo iny amin'ny fanekena vaovao, izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovana, naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony, sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Andeha isika izao iombona mivavaka fahatsiarovana sady angataka ny fanamasina. Hitsangana isika riavana. Miombona mivavaka isika. Ry tompo iray eny an-danitro indray izahay manao eto anatrihanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsangany azy tamin'ny fitoerany maty, ary ny fiakarany tambonahitra sy ny fifonany mandraka izay, ary miandry sy ny talon fiverenany izahay, koa mba feno ny voninahitra ny fanaty-pisaoranay. Da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary ekeo mba ho endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha-monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo iray eny an-danitro ka hiasa ny fananao masina, hamasiny ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy, ary hamasiny ny kapoaka mba hanambaran-dran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fananao masina Andriamanitra mba hatsiarovanay, ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fananao masina no haharinao, hamelomanao, hanamasinanao sy hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Miaino anay ny Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavana sy ny famotramponao amin'ny Kristy. Fa amin'ny anarany no angatahana ny vavakay. Amen. Ny mofo izavakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa satria iray ihany mofo, isika rehetra na dia maro ary dia tena iray ihany, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka misaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Tsy mendrika eo anaty an'Andriamanitra isika riavao, fa ndeha isika impoa amin'ny lovaka faneketena manao hoe Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika nidirana ambany-tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika nisika Jesosy tsy mbola latsaka natatrao aho. Ka rehefa ho iatao hoe izay mananana dia tsy mbola lavo mihitsy. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. 720 no ataontsika eo am-pizarana dia mipetraka ny fiangonana. Izao no atao fahatsiarovana. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompo hoe sotrona rehetra itebatin-drafo eny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro ny famelan-kelo. Izao no atao fahatsiarovana, naoviana no misotro ianareo, ary misaora mangina ho fonareo voninahitran'Andriamanitra. Miomina mivavaka isika. I Andriamanitra rainay eo misaotranao izay no fitiavanao anay ka nanoloranao an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy anay. Jesosy mankasitraka anao izahay fa nomenao anay indray ny teminao. Aza matahotra, saotra fa afaka nandray araka izay mety izao fanasana masina izao izahay.
ary natsiary fatafaray tokoa taminao. Hoatehirizo ny fifalianay ao aminao Jesosy Kristy ilay mamonjy anay, ao aminao ilay mitahiry anay amin'ny fahasoavana mandrakizay, ka hatrao aminao ilay izay mandra-piavinao eny amin'ny rahaolanitra. Dia tehirizo ao fiangonanao izao tompo amin'ny fiangonana mandrakizay, ka efana izay rehetra efa niantsonao sy ny fidiananao ny isam-batany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany, hiasa ty anatinay any fanamasina. Amen. Ary mankataka aminareo izay rahalahy mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo, ary hoajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany mihavana tsara. Amen. Dia hipetraka isika hanao ndraksaorana amin'ny fanaovantsika ny hira fahafito amby telopolo amby dimanjato sady hanangonana ihany koa ny kapoaka. 7 amby telopolo amby dimanjato. Makasita kayo kung nalay tayo ni berawan ni sota pantani yang kembali dara kenai kita punya sinya lewat turiawan yang nyumna kawan atau saupan pupabana isau pada kita punya iman pupabana dia misi misakau kasih nasaya manukan awan saya pandangin aja atau natung fiangunana numurusu amnyalala di sakapu dari wakil tegrante dan aku buat sejarah dari apa Deski yang lain sangka, amaran Aisyah pangku bapa Aisyah. Nira kepala yang seruntak, nedini boros nedini faru kerajaan melon sudramu sentuh fiu, ambil batin seruntak. Area orang sudramu nedini fadini, amcaira kepala yang kurus si ronjatu Isai. See
Izay atolotry sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toko ary ho tanteraka aminao sy ny amponanao anie izany. Tsy mba avelany amozomozo any amin'ny tongotrao, tsy ho rendrehina ny mpiaro anao. Iny tsy mahatolona rendrehina ny mpiaro n'Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra. Iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaro anao navoaka namiditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Misaotanena tompo fahatanteraka soamantsara izao fametrahan'Andriamantoa raha velonanterana andehanjafy mitantona ny valy mianakavy ka nilazanao anay tamin'ny alalan'ny teninao fa izy nanindray tamin'ny tamin'ny akavanana ka nanao hoe aza matahotra izao no voalohany sy farany. Dia hoan'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.